Onotra ny rahaba tompoko. Miditra anatin'ny volana Oktobra isika, izay tsapa ihany koa ny fiakaran'ny maripana saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Ny orana ihany koa efa hita taratra tany amin'iny ilany andrefan'ny afovoantany sy tany amin'ny faritra sasany atsimony Madagasikara iny. Izany no manamarika fa ao anatin'ny volonandro manasara taona no misy atsika izay mitondra makany amin'ny fahavaratra. Rehefa volonandro manasara taona moa dia mety mbola atsiaro atsika ihany ny voamaraina fa ny atoandro kosa dia afana be. Ny orana ihany koa dia mety hatetim-piseho ao anatin'izay ary rehefa volonandro manasara taona ihany koa dia mety ahazo vahana ny avandra indrindra ho an'ny faritra avo amin'ny afovoantany. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana ihany koa dia misy tangoron-drahona arahamaso ao amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny fahadranomasina misy atsika ao. Tsy ahina ny isina fifandraisan'ny vatana amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara izy atao anatin'ny 5 andro avy ary ao anatin'ny volana Oktobra ihany koa dia ambanin'ny herijika mety akasika atsika anio fiforonana io. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny rampitso-maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety ahazorana tandrifon-drahona noho ny fandalovana rindrin-drahona any amin'iny morotsiraka atsimony nosy iny. Mety isy orana tandrifon-drahona ihany koa ny voamaraina fa isava mindalany any zay rehefa misandratrandro any amin'ny morotsiraka ny fatry boeny. Andrahona amin'ny akapobeny ny any amin'ny fatry melaky raha toka ho maina ny any amin'ny fatra hafa. Mety ifangaro ihany ny zavona sy ny rahona indrindra ny voamaraina ho an'ny ilany atsinana ny afovoantany mihazo amin'ny tapany atsimony aloatra mangoro ary any vadivavy fitovonany mpaka hatrany atsimo atsinanana. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifon-drahona ny any amin'ny fatra atsimo atsinanana anosy iorombe atorak'izay ihany koa ny any boeny melaky abongilava ny ilany andrefan'ny betsiboka itasy ary vakinakaratra. Ny alina no tombanana anana herijika isy orana tandrifon-drahona ny any amin'ny sambava antala ambatosoa ary manodidina ny samborano. Ny faritra hafa dia homaina ny andro amin'ny akapobenina izany na tsy izany aza dia andrahona mety hisy ihany ny herijika isina orana tandrifon-drahona indraindray ny any amin'ny faritra Moromani Matsiatra ambony ary ny atitany ny fatry Menabe. Mivinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina amin'ny 420 degré maripana ambany indrindra mivakirakaratra ary tafakatra 420 degré maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana saika eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ny maripana ary manodidina amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa misongadina be ny maripana ambony indrindra izany hoe mafana tanteraka mihitsy zany any amin'ny faritra avaratra andrefana iny eo amin'ny 4 na 7 degré ny any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka. Mivinan'ny toetry ny andro ny alakamisy kosa indray ary noho n'ilay rindrin-drahona ao atsimo atsinanana ao dia tombanana mbola ahazorana hatrany ny any amin'ny manodidina Manoro, Vatovavy, Fitovonany, atsimo atsinanana ny Taolagnaro ary any amin'ny tapany atsimony afovoantany. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny na andrahona amin'ny tsitokotoko. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 420 hatramin'ny 520 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 9 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Mananika 30 na 70 degré foana maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefana ny Madagasikara iny. Mivinan'ny toetry ny andro ny zomary dia saika mbola ahazorana hatrany aloha ny morotsiraka atsinanana atorak'izay ihany koa ny any amin'ny ilany andrefana sy avaratra andrefana iny. Mety ahazorana ihany koa indraindray ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Ny faritra atsimo sy any amin'iny tendrony avaratra Madagasikara iny moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana dia isy fidina misongadina maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy any amin'ny morotsiraka atsinanana nosy iny. Eo amin'ny 13 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany raha toka eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary manodidina amin'ny 15 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Eo amin'ny 30 degré eo maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Boeny. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina.
raha tazantsika amin'ny kisary izao taorian'ny fiakaran'ny kalitaon'ny rivotra tamin'ny faran'ny herinandro teo dia tombanana mbola ankarary an'ireo olona marefy ihany aloha izay kalitaon'ny rivotra izay hatramin'ny alakamisy mbola avo na telo eny amin'ny fetrony OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha mandrafitra ny toetriny andro ao anatin'ny telo andro avy ny jerena dia vinavinaina hidina ho amin'ny antoniny izay kalitaon'ny rivotra izay eto Antananarivo sy ny manodidina dia izay indray raha ny vinany toetriny andro ato anatin'ny telo andro avy manome fotoananao ho avy manaraka indray veloma tompoko